dia tononao amintsika mianakavy tsy hakanavaka hatrany hatrany a ny fitahian'andriamanitra ny fiadanana omen'andriamanitra ray sy ny firaisanao amin'ny fany masina pasteur tojo analavamanana fary miaraka aminao indray ao anatin'izao fandaharana iarahantsika amin'ny MC TV zao zay isorana manokana satria fanan'olona marobe no mandray famonjena fiainan'olona marobe mandray fiovana eny olona marary mandray fanasitranana satria mandefa ny tenin'andriamanitra mba hanasitrana ny aretina rehetra androany dia andray loha hevitra ara-panahintsika hoe ahoana no amoahana ilay vokatry ny fiainam-baovao ny tena marina manko io fiainam-baovao io dia zava-tsy lalina loatra sy tsara loatra ao anatintsika dia tokony avoaka izy io mba tsy ho tombotsoan'olona anankiray fa ho tombotsoan'ny manodidina ivavaka alohantsika dia hiditra ao anatin'izay afatra fozay androany raha tsara indrindra ny an-danitro makasitraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a ny raha anao eto indray ny tenoko solombavanao itory anambara ny amin'ny vokatry ny fiainam-baovao tononiko Jesosy a tsy eo amin'ny lafin-javatra ray ihany fa zay mba ataon'ny olonao manaraka an'izao zavatra ao anie dia mba hitam-bokany tsara hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Betsaka no mitsolo vavolombelona hoe rehefa nandray an' Jesosy a dia sitrana ny aretina tsara be zany ao no mitsolo vavolombelona hoe hatramin'izay nanolorako fiainanao an' Jesosy zay dia nisonitra ny fari-piainako tena tsisy maharatsy amin'izany miraha zay mba hitranga amin'ny tsiraray avy zany fa misy tebokara-panahy anankiray mba hifampizarako aminao tsy ny hoe mandray ihany le fiainam-baovao fa mizara ihany koa mamoaka ilay zavatsoa nomeny Kristy rehefa nandray an'ilay fiainantsika mba avadioany amin'ny baibolinao hoe tantara tsisy oviana amintsika filazantsara ny Luka 9:20 manomboka ny 17 no mahaliana antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny baiboly hoe ary nahitany zany izy rehetra ozy dia nimonomonina ka nanao hoe lasa nandeha hiatrano any amin'izay lehilahy mpanoty izy fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko a ny atsasaky ny fananako omeko amin'ny malahelo ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny zany ary hoy Jesosy taminy zany hoe taorianan'izay fanambarana apahabe maso le vokatry ny fiainam-baovao zay hoy Jesosy taminy anio no tonga ato amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa fa efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very tsarovy ny filahatra ny tenin'Andriamanitra ry havana tsy hoe vantany voaniditra tao an-tranon'ny Zakaiosy Jesosy dia nanambara hoe anio ny tonga ato ny famonjena ary izy dia zanaky Abrahama koa fa taoriana n'ilay fanambarana pahabe maso nataon'ny Zakaiosy satria tamin'izany fotoana izany ozy ny baiboly nimonomonina ny olona mizahatavan'olona Jesosy Kristy lasa niatrano amin'ny mpanoty izy raha amin'izao andro aina antsika izao dia hoe neny Jesosy reny mpanapanam-bola reny ihany reny manaka-reny reny ihany nidirana trano fa zay sahirakirana tsy mba hitany zany no mitranga na dia ampanompon'Andriamanitra sy mitondra fivavahana azy fa Zakaiosy rehefa enony zany resak'olona isan-karazany zany satria ry havana ilay fiainam-baovao ny raisiny tena nanovany tany anatiny na dia ohatra mbola fotoana fohy aza ny fankazarany tamin'i Jesosy dia ozy izy nanao fanambarana hoe tompoko ozy izy a eo amin'ny 19 indro a ny atsasaky ny fananako omeko amin'ny manitra ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny ny tena fiainam-baovao zany ry havana raha fitinina ny afatra dia tsy ny hoe manangona ihany tsy ny hoe mamem-paosy ihany tsy ny hoe mitady ho amin'ny tena ihany tsy hoe aiza ny famatsiana tokony ho aiza ny fitahiana tokony ho aiza ny fanasitranana tokony ho tsy ratsy zany ho iahako fa ny vokatry ny fiainam-baovao dia mizara ny zavatra ananana ary faharoa tsy mamela ntsony hiara-iaina ny amin'ireo tsy fahamarinana no tsindriany Zakaiosy raha misy fananan'ny olona na volan'ny olona na laiko tamin'ny fanambakana ozy izy dia onerako avy efatreny tena naneo zany izy fa le fiainam-baovao zany dia tsy manao marimaritra iraisana ntsony ny amin'le tsy fahamarinana taloha tsy hoe sarotsaroamana le tsy nety taloha fa tena navoakany ary nonerany avy efatreny ho anao a rehefa andray fiainam-baovao ianao ho karazan'olona lasa malalatana ianao ho lasa tia miantra ianao ho tia manome ianao ary tsy ho karazan'olona ntsony ianao anam-pifaliana amin'ny endrika tsy fahamarinana zay le vokatry ny fiainam-baovao tononiko a ianao manaraka ny fandarantsika anomboka ho tazana eo aminao ny vokatry ny fiainam-baovao dia anomboka isy olona maro vonjena amin'ny alalanao anomboka isy mpanota maro ibe baka amin'ny alalanao anomboka misy tsy manan-kealofana mba hanananonenany amin'ny alalanao isy olona tena nona sy manitra manomboka isakafo sy ananana mba oniny amin'ny alalanao ho tahin'Andriamanitra ny atsika hivavaky tsika
raha io misaotra betsaka anao a ny amin'ny afatra ny fampahirezana fa ny vokatry ny fiainam-bavao ho ny teninao androany dia tsy mitady ny azy foana, tsy mitady hoe aizany volako, aizany tranoko, aizany tombotsoako, fa mizara manome manolotra ho an'ny hafa ihany koa. aoka ny izany vokatry ny fiainam-bavao zany ho tazana ny fiainany tsirairay avy manomboka androany, indrindra zay rehetra tafahoana tamin'izao afatra zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zay no mamarana ny afatra indray a ho tazana eo aminao ho hita eo aminao vokatry ny fiainam-bavao ary lasanao tsy resinao avinao. Pasteur Tojoka ny Avakomana anao no niaraka taminao a raha mba nakasika anao na dia teny tokana monjy azy mba azarao zao afatra zao a mba hahasoa ny hafa. Tahin'Andriamanitra doro tompoko.